Zay ny makasika niny misy indray nitolotra izay omen'ny PRECAS ho an'ireo lina amin'ity fampianarana ity toy izao fanazavana Andriamatoa Radanoara Julien. Ny zava-baovao eto amin'ny PRECAS moa zany dia ny hoe fisin'ny hoe ny vality ny somatsara zany ny test de présélection eo amin'ny magistrat. Betsaka ny afaka tato amin'ny PRECAS any amin'ny 20 mahery any zany no afaka. Ka izay zany zao manana eritreritra ny hoe anao an'ilay exercice d'admissibilité hiatrehana ny écrit indray zany zao. Ka efa nanomboka androany izy io zay nanaovana antsoavy eto an'izay mbola lina anao an'le exercice d'admissibilité fa efa ao zany ny emploi du temps fa miankina amintsika tsirairay avy raha ohatra moa linitsika dia manatonao akady fotsy ao amin'ny PRECAS eo ampitan'ny pharmacie. Izay hoe ny mandritry ny terinandro ity zany dia exercice fotsiny no atao ary misy mpampianatra vaovao hafa manampy ny teo aloha ary misy matiera hafa koa ho ampidirina ho an'izay rehetra lina ka mampitombo ny chance amin'ny admissibilité. Zay ny exercice d'admissibilité eo amin'ny ivony magistrat. Fa ny gendarme koa zany etsy andaniny niveau BBC indray io dia fa manao koa zany zay karaha lina koa ianao dia afaka manatona eny akady fotsy apita amin'ny pharmacie. Ao koa zany nen'ny police. Ny police moa zany dia misy ny agent niveau BBC, misy ny inspecteur niveau bac, ny officier niveau bac plus 2 ary ny commissaire de police bac plus 4. Zay zany ny tolotra vaovao eto amin'ny PRECAS fa ho avy ihany ny faradoboka aorina kely eo. Dia averiko indray mandeha fa exercice d'admissibilité ho an'ny magistrat zany no efa manomboka amin'izao fotoana zao ka zay lina dia afaka manatona anay aingana dia aingana mba tsy hataran'ny tena satria hatramin'ny sabotsy ihany izy io. Amin'ny latsinainy nefa manomboka ny concours indray. Dia ny gendarme dia ny police. Ny ahitananay araka voalaza teo dia akady fotsy ampitan'ny pharmacie ary ny téléphone dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05. Betsaka ireo efa natao ary mbola miampy zany ny exercice zay omenan'ny ankizy tsirairay avy ka manasatsika zay lina na nianrataiza ianao na nianrataiza misy zava-baovao ihany zany atolotra ny PRECAS aminao zay eny akady fotsy.